eo amin'ny sehatra iraisa pirenena kosa indray no hanozizantsika ny vaovao ara-panandajahantenina amin'ny tiandroany ity dia tantara iray mbola tsy nisy hatramin'izay no voasoratra ho an'i Madagasikara lavitra any amin'ny tendron-tany atsimo natsangany Zozariboka voalohany tamin'io faritra anisan'ny mangatsika indrindra io ny sainam-pirenena malagasy etsika izay atao hoe mitondra hafatra momba ny vinan'i Madagasikara na ny vision Madagasikara izany ny teny hoe amorona Madagasikara vaovao. Ny herinandro teo tamin'ny faran'izao tontolo izao any amin'ny tendron-tany atsimo tao anatin'ny fanginana sy ny atsika nitsangana ny sainam-pirenena malagasy etsika tsy mbola nisy hatramin'izay fametrahana voalohany ny sainam-pirenena malagasy any amin'ny faritra atsimo indrindra eto amin'ny planeta. Zozariboka no nanatanteraka ity dingana ity tsy fihetsika fotsiny fa marika mampita hafatra ho an'izao tontolo izao fanambarana mazava entin'ny etsika vision Madagasikara izay fehezina ny teny tokana hoe amorona Madagasikara vaovao. Amimpanavao azy tsy olona manaraka lalana efa voafaritra i Zozariboka mamorona lalana vaovao manova fomba fisainana sy ny fomba fijery momba izay mety ho vitan'ny malagasy. Ny fametrahana ny sainam-pirenena ny amin'ny tendron-tany atsimo dia tsy faneo pirehariana fotsiny fa antso amin'ny fahasahiana, ny fanavozana ary ny faniriana anova. Io viana io dia mitondra lanja maneran-tany satria mampatsiahy fa na avy amin'ny firenena andalam-pandrosoana aza dia afaka manana nofo lehibe sy manao hetsika lehibe ihany koa. Ny amin'ny faritra lavitra indrindra eto amin'izao tontolo izao ny hafatra dia mazava manana toerana eo amin'ny saritany maneran-tany Madagasikara ary afaka manoratra tantara vaovao ho an'ny tenany sy ny ho avy malagasy.